Alléluia. Mbola faly miarabanao aminy anaran'i Jesosy Tompo ao anio Alarobia fa 17 ny volana Septambra 2023. Ry avamalala amin'ny Tompo, anio aho dia hijoro vavolombelona aminao ny amin'ny fahitana Itako afaka maly alina tamin'izako nandoalika teo Am-Pivavahana. Ry havana, isika dia tsy irery rehefa mivavaka, fa misy an'ilay MPIAMPANGA dia i Satana izany mijery antsika. Ry havana, NOSOKAFAN'NY tompony MASOM-PANAHIKO nahita izany afaka maly alina. Alohany anambarako an'izany sy ny teny nampahafantaran'ny Tompo dia manasanao aho hiarivavaka amiko ametrahantsika n'izao fotoana izao eo anatrehan'i Jesosy Tompo. Satria ny Tompo Andriamanitra no tompony izao rehetra izao, ary ny fanainy irery ihany no afaka ampiteny ay ary koa anokatra ny masom-panahynao mba afantaranao zava-mahagaga amin'ny alalan'i Jesosy Tompo. Iara ivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo, misaotra anao izay, mideranao Jesosy ary manome voninahitra anao. Mangataka fifonana aminao ao Jesosy eo, mamelany eliko satria tsy mendrika ao. Jesosy Tompo, mamela koa ny olonao tsiraray avy Jesosy izay are izao video izao. Tompo, diovy amin'ny ranao soa izay, afao izay Jesosy satria ianao ilay mpanafaka, ianao ilay mpamonjy, ianao ilay tompony tompo sy mpanjakany mpanjaka. Jesosy Tompo, mangataka ny ranao andrakotra anay tsiraray avy zanakao eran-tany Jesosy, ary mangataka aminao koa fanahy masino. Oka ianao no hiteny amin'ny alalako, ka ny nofoko dia angina hietry eo anatrehanao. Ka mitenena fanahy masino, oka ianao ampafantatra ny olonao tsiraray avy ny fahalebiazanao. Ka oka koa ianao fanahy masino no hikasika ny olonao tsiraray avy, ampisokatra ny masom-panahiny tsiraray avy. Ampafantaro ny zavatra miafina izay, foazy ny masom-panahinay fanahy masino, ahita izay tsy hitany nofinay. Tompo malala oka ny ranao no hiasa minay tsiraray avy. Ka miny anaranao Jesosy no andidiko sy androako ny asa maty Satana rehetra, zanatsipika zay mitady alefa ny anafika anay dia adorana amin'ny ranao zany Jesosy. Tsy ambinina izany Jesosy, satria ny ranao dia afa mandevina mandany ny fahavalo rehetra, ka miverina ny tany foana izany Jesosy, hoetiny rivotra toy ny lavenina. Ka misaotra anao Jesosy satria anao dia manda afo manodidina anay. Ianao no miaro anay tsiraray avy, naiza no misy anay Jesosy. Ka misaotra anao Tompo, misandrata Jesosy, misandrata eo anatrehany izao tontolo izao, satria ho avy anao Jesosy. Ampiakatra anay olonao Jesosy io, hietry eo anatrehanao ao, tahaka ny tenin'ny Jona mpanao batisa Jesosy. Fa misandrata kosa ianao Tompo eo anatrehany izao tontolo izao. Misaotra Jesosy io, afeno ao ambanin'ny tana maherinao ao Jesosy. Misaotra anao Tompo, oka ny ranao no andrakotra anay tsiraray avy zanakao eran-tany Jesosy. Ianao no manda afo manodidina anay tsiraray avy. Ka misaotra Jesosy Alleluia, amen. Ry avamalala amin'ny Tompo, araka ny teny nolazaiko tery am-piandohana dia rehefa mivavaka isika dia tsy irery. Eny Tompoko, i Satana dia fetsy, ary izy no miampanga antsika any an-danitra. Miampanga antsika izy am'izao any an-danitra. Na inona ataontsika ety ambony tany dia miampanga antsika izy raha vao hitany isika manao zavatra tsy mety. Zany hoe miandry kendri-toana foana izy zany, araka ilay fiteny. Miandry izy zany, hoe misy zavatra ataontsika ve tsy mety, dia lasa izy manambara any an-danitra. Ry havana, ho avy ny fotoana anazerany Tompo azy ety ambony tany, fa amin'izao aloha izy dia eo amin'ny raha any lanitra, amin'ny herin'ny rivotra zany dia any ambanin'ny tany any amin'ny afobe dia mbola afaka izy miampanga antsika any an-danitra. Ny tenin'Andriamanitra manambara marina an'izany ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy 2:20 andin'ny 5 no ovakiko aloha amin'ny anaran'i Jesosy Tompo.
ovakiko io dia ny andiny fahafolo ihany koa. Ary nazera ilay dragona lehibe dia ilay menarana tranainy izay atao hoe devoly sy satana, izay mamitaka izao tontolo izao. Nazera tamin'ny tany izy, ary ny anjeliny koa dia niaraka nazera taminy. Dia naharefeo mahery tany an-danitra ao ny teny hoe, ankehitriny dia tonga ny famonjena, ny hery, ny fanjakan'Andriamantsika ary ny fahefan'ny Kristiny, satria nazera ilay mpiampanga ny rahalaintsika, dia ilay miampanga azy eo anatran'Andriamanitra andro amanalina. Amen. Hitanareo zany, miampanga tsika izy andro amanalina. Io tenin'Andriamanitra io dia rehefa lasa avy koa isika zanak'Andriamanitra izay majoro tsara hatramin'ny farany rehefa tafakatra any an-danitra, dia ho isy ady any an-danitra i Mikaela sy ny anjeliny ary koa zany Satana sy ireo anjeliny, iady izy ireo any an-danitra. Dia ho resy Satana, dia ho azery ety ambony tany izy, fa amin'izao zany izy dia mbola manana alalana miditra any an-danitra miampanga antsika. Ry havana, mila mitandrina isika, mila mitandrina isika amin'ny fotoana atongavana ety ambony tany mandendeha aty. Rehefa azera izy dia tena ho hita vatana am'izay, ho hita vatana am'izay, ho zava-doza ho an'izay tavela ety zany. Mila miomana tsara isika. Ny tenin'Andriamanitra izay nomeny tompo ahy momba ny amin'ny fahitana izay hitako dia nampafantatra ny fanahy masina ny amin'ilay momba ny Satana izany. Nampafantariny tsara zany fa hoe i Satana mihitsy ilay nijery ahy tamin'izako nivavaka. Andao vakintsika io ao amin'ny Isaia 4:10 manomboka amin'ny 1:10 ka hatramin'ny 5:10 no vakintsika. Ovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Navarina ho aty amin'ny fitoerany maty ny tabia sy reharehanao, mba amin'ny feony valianao, kankana no ilafianao, ary olitra no mandrakotra anao. Endre nilatsaka avy tany an-danitra ianao, rikitana fitarikandro, zanaky ny maraina, voakapa ianjera amin'ny tany ianao, ry ilay mpampanaiky firenena. Ny teny anakapoa ianao hoe hiakatra any an-danitra ao, ary asandratro ho ambony kitan'Andriamanitra ny seza fiandrianako, dia hipetraka eo amin'ny tendrombohitra fiaonana, any amin'ny farany avaratra ao. Hiakatra ho any ambony raona ao, ka ho tahaka ny avo indrindra, kanjo ampidinina hatrany amin'ny fitoerany maty ianao, ho any amparany lalina amin'ny lavaka mangitsokitsoka. Amen. Ry havana, izay le izy. Io dia i Satana io ambarany tenin'Andriamanitra io. Izy zany te hiaka ny plasin'Andriamanitra, te hiakatra ambony no Andriamanitra. Fa nazera izy, i Satana io, fa nazera izy any amparany lalina indrindra izany, any amin'ny fitoerany maty, any amin'ny lavaka any ambany any. Ry havana, mila mitandrina isika fa ny tenin'Andriamanitra dia manambara fa mila isika manohatra ny devoly, satria fahavalontsika izy ary izy dia mitady foana izay amandriana antsika. Ao amin'ny bokin'ny Petera voalohany 5:5 ka hatramin'ny 7 ovakintsika ihany koa. Ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Mahonona tena, miambena fa ny devoly fahavalonareo dia mandehandeha tahaka ny liona miherona mitady izay arapany. Toero izy ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo, satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia manjo ny rahalainareo rehetra manerana izao tontolo izao. Amen. Ry havana, mila isika manohatra, mila isika mandroka devoly, satria ilay Satana, ilay devoly fahavalontsika dia miherona toy ny liona mitady izay arapany.
tezitra izy zany. Ary eo amin'ny boky ny Apokalipsy dia manambara tsara fa amin'ny fahatezerana lehibe mihitsy izy no iaviana ety ambony tany. Ry havana, mila mitandrina isika. Ijoro vavolombelona ako. Afaka omaly alina, zany hoe tamin'ny alatsinainy zany io tsika zao vao Alarobia androany. Dia no nivita ny fitombavaka alina zany ny arahanay tao amin'ny groupe satria mivavaka zany izay eo amin'ny groupe manomboka amin'ny 10 alina dia hatramin'ny 1.10 alina eo nandraindray mbola mitombo kely zany ny ora. Dia no nivita zany ny vavaka tao dia tao alinan'izay zany dia alohan'ny Isaako andeha atory dia nivavaka zany Isaako. Zay zany no fataoko isaky ny alina. Dia tao anatin'izay nefany efa nisy zany ny fotoana zany nandroana devoly. Dia no neveo zany no ny efa nandoalika zany Isaako. Zarery zany amin'io andoalika ivavaka. De nivavaka zany. Dia no ny aveo tao anatin'ny Isaako mivavaka dia nampahiratin'ny tompo ny MASOM-PANAHIKO. Zany hoe zazany mandoalika mikipy. Dia hitako tao anatin'ny fahitana hitany fanahiko zany eo alohako alavidavitra kely ahy dia hitako zany ny masony Satana izany. Ohatra na masona Dragona. Hitako zany ny eo amin'ny faritra an'ilay maso fotsiny zany. Fa ny sisa zany nataony tompo nanjavonjavona zany. Dia lay maso lehibe zany no hitako teo aloko zany. Ry havana, tena masona Dragona ary ngeza be zany izy io. Dia zazany miezaka mijery. Tsoroko aminao fa tsisy tahotra ao anatiko. Satria feno fanahy masina ao anatin'ny fivavahana. Ary la iza tonga de fantatro fa ao anatin'ny fanahy no asehon'ny tompo ay. Dia hitako zany izy io mijery mijery izy io ny masony ngeza be iny raha ohatra ka olona feno fatahorana dia tena matahotra ary mety nanajanona fivavahana angamba. Fa ny ero fanahy masina zany dia tena hoe nampahitana mihitsy hoe jereo. Dia hitako zany Satana mijery izy amin'ny fijeriny amin'ilay masony zany dia tena hoe masona Dragona. Raha ohatra efa nahita ianareo anatina internet ny pozina masona Dragona dia ohatra na masona liona zany na ohatra na saka na ohatra na bibilava fa tena vomizany tena hoe mampatahotra kokoa. Ry havana, misy ohatran'ny linina zay eo amin'ny lay masony. Netsika boribory zany lay ampovoany. Fa ny azy dia ohatran'ny linina midina zany. Ry havana, ratsy ny fijery Satana. Ary tena tsy mitsitsitsy amintsika izy. Dia hitako zao mitsy izy mijery goavana be le izy. Goavana be zany lay masony. Dia hitako zany ohatran'ny matromatroka zany ilay eo amin'ny manodidina ny masony zany. Ohatran'ny marokoroko zany ny pozin'ilay izy. Dia tena hoe nataony tompo nanjavozavona zany ilay manodidina rehetra. Ry havana, notoizako ihany ny vavaka nataoko. Satria ny fanahy masina no nampihiratra ny MASOM-PANAHIKO ahita ny zava-miafina. Mila mitandrina isika. Satria isika rehefa mivavaka na tsy mivavaka dia ilay mpiampanga dia mijery antsika raha ohatra ka manao faux pas isika. Raha ohatra ka manao fahadisoana isika. Izay no asany miampanga antsika andro amanalina any an-danitra. Mila mitandrina isika tompoko. Mila mitandrina isika. Ny tompo anie ampisokatra ny MASOM-PANAHINao koa ahitanao mba atahoranao ny amin'ny fiainanao andro amanalina. Ry havana, oka izay ny amin'ny fahotana. Oka izay hoe tsisy pahita. Anao anzao fa tsisy pahita. Ny tompo mahita antsika. Ary Satana
dia miampanga izay rehetra ataontsika raha tsy araka an'Andriamanitra. Mitandrema tompoko, mitandrema tompoko. Fa tiantsika Jesosy matoa izy mbola mampiseho zava-miafina ary mampitandrina antsika. Ry havana, izay ny anio. Raha mbola misy ny fotoana dia mbola miverina eto ihany aho anambara izay tiany tompo ambarako aminareo tsiraray avy. Mahereza tompoko, mijoro tsara satria kely sy dia ho avy Jesosy, ary ilay fahavalontsika dia tezitra mafy amin'izao andro farany izao. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.